Paikady lehibe eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ny fanitarana ny velaran-tany azo volena eto Madagasikara hatrany amin'ny 2 hektara. Maro tokoa ireo lemaka lehibe azo trandrahana ka izy ny fametrahana sompotra vaovao ahafahana mamokatra hanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo hoy hatrany ny Ministry ny Fambolena sy ny Fiompiana. Projet de création de nouveau grenier riz de Madagascar io dia efa hita daholo ny toerana izay anatanterahana azona azy ametrahantsika azy izay hitantsika eto maromaro izy ireo izay efa hita ny toerana misy azy manomboka hatrany avaratrany misy ny Bekapila ny any Mangindrano ny Fanambana ary aty amin'ny Katsepy Bamangoko moa izay efa fantatsika raha toa andalana ao ihany koa izay tanterahany tetikasa samihafa ohatran'ny projet de deuxième misy ireo lemaka lehibe any Mariflasy Fonjobe dia ny aty amin'izay rahantsika amin'ireo mpiara-mibantoka toy ny Banque africaine de développement misy ny any Menabe any amin'ny district Manja ary izay efa mifampitohy amin'ilay tetikasa atao hoe PEBM ny any amin'ny Bamangoko rahantsika ihany koa io amin'ny Banque africaine de développement dia ny aty Atsimondrefana kosa sy ny toerana izay misy an'ilay ireo sompotra samihafa ihany koa dia misy izay efa andalana fandiniana miaraka Banque mondiale ny any amin'ny faritra Androy sy Anosy izay misy marina fa mandinidinika nefa tena afaka tokoa manampy izay entina tanteraka an'izany manampy an'izany hoe famatsiana ny any amin'ny faritra ny Arabary misy any amin'ny faritra Ambosary Atsimo misy ny aty amin'ny faritra Betsoka ireny dia tsy avelantsika Vermaina dia toy izay koa ty ilay nambarako teo dia hoe maharivana izay eritreretina zany hoe ny namantsika avy amin'ny Jika no hanampy antsika amin'ny fikarakarana azy mba hananantsika zany hatratrarantsika ny tandrona hoe 2 hektara any amin'ny faritra loatra Mangoro misy 510 hektara ny any amin'ny Didy ny any Ampitatsimo iny moa dia fantatsika tena faritra tena hoe misy sompotra betsaka ka tsy avelantsika hoe apetraka amin'izao fa izana izay ampiroboroboana azy dia ny any avaratra efa nambarana toy fanambana izay ilay ezaka ataontsika. Nanamafy ny Ministra fa misokatra ny fiara-miasa amin'ireo mpandraharaha indrindra ireo sehatra tsy miankina amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo ka miandrandra mafy izany ny Ministera ho fampiroboroboana ny famokarana eto Madagasikara. Fa ny azo ambara dia izao izay ataontsika hoe ny secteur privé malagasy nasionaly eto amin'ny firenena dia antsoina mihitsy mba hiara mifandrimbona amin'izay hoe raha misy vonina ny andray antanana an'izany hoe fampiroboroboana famokarana fametrahana le sompotra vaovao misy ny eto Madagasikara misy malagasy vonina anao an'izany société malagasy entreprise lehibe dia izy ireo ny tena antsoina voalohany fa ankoatr'izay moa zany dia manao ihany koa tsika manao an'izay antso amin'ireo izay hoe ifanometanana anatina fifanarahana atao hoe gagnant-gagnant samy mba mahazo tombotsoa fa tsy hoe sanatria ho anazy ihany dia ho lasany ihany fa tena tsy maintsy arahana maso tsara atao moritra tsara zany fifanarahana zany mba hitantsika firenena malagasy tombony indrindra ary mba hatratsara n'izay tandrona hoentina hoe ampiakarana ambony ny vokabary eto Madagasikara mba hananantsika fahavitantena ara-tsakafo.